Eretinando tsy mety sitrana dia amin'izay rehefa avy eo fantatra fa lay olona kay voan'ny fiakaran'ny tosi-drafa tsy nahafantatra izany hoe lay aretina zany dia tsy voala tao amin'ny fotony zany ny aretina tsy voasoroka tao amin'ny fotony fa miveriberina foana atao traitement symptomatique ka izay no antony zany ny hoe idirako amin'ny hoe famakafakana ao ifotony ny zavatra mety misy satria raha tia Amerique du Nord ny azy izany ny phénomène de société io ny azy dia adiadiny tsara amin'ny fakany tsara mihitsy mba atia mizambisana zany ny olona ao amin'ny société satria rehefa vizambizan'ny ataontsika hoe fifamizambizanana zany ny olona ao amin'ny société anankiray dia tsy mamokatra firy satria la ny andro amin'ny fifampitsikerana la ny andro amin'ny fifampitoram-bato ary dia ny azy dia jereny akaiky hoe inona no antony mahatonga ny karazana violence amin'ny fiarahamonina ka mbola ao amin'ny famakafakana ny fokomerina ihany zany ny tenako dia ny hoe manana herim-po reo olo reo ary manana ny ataontsika hoe zany hoe ny objectif manana ny atao hoe fierté satria dia mampitolagaga ireny fihetsika hoe fiandrasana ny fiverenany flora valomanany reny ake zavatra tena hoe herim-po goavana ary tena hoe manana conviction zany lay olona hoe ino ny olonay azonao anomesatsiny azy fe zany zavatra zany satria raha ohatra ka ataotsika ny compte dia reny président ravalomanany reny nge no hoe milliardaire gasy voalohany tao Madagasikara ka tsy azo anomesatsiny ny fokomerina ny hoe anana ny karazana fierteny zany ny hoe amerenana any olo io ary ny hoe amerenana ny place ny olo io zany hoe tokony ananany ao anatin'ny fiarahamonina zavatra ohatrohatran'izay nefa tsy de hitanao zany any amin'ny faritra zay zavatra zay atao hoe fanatisma kanefa dia azoko lazaina fa hoe isan'ny hoe mba mametraka zany karazana fanantenana zay nge ny hoe aty Amerika avaratra zany reny hoe star reny zany no atao hoe karazana zany fametrahana fanantenana amin'ny vahoaka mba hiasa mafy mba ilofo mba ahafantaran'ny tanora hoe inona marina ny talentany de mba te hitovy amin'ny anina zany mba te hitovy amin'ny Barack Obama mba te hitovy amin'ny Michelle Obama mba te hitovy amin'ireny star reny ry Tigerwood sy ny sisa izay nge no hoe mahatonga ny hoe ametrahana zany ny hoe mba misy olona zany hoe star de misy ny atao hoe fan bien sûr anomezana ny karazana motivation ka ao Antananarivo zany dia mba efa mipetraka izay karazany zavatra zay ka eo ihany koa ny ao Antananarivo ny fokomerina zany ny qualité izay ananany koa de mahay mirahina koa izy mahay mirahina izy amin'ny zavatra zay atao zay efa nitany saiko teo zay ny hoe zavatra karazana fanohanana ny olony samy manana ny olony daholo nge ny amin'izao tontolo zao dia eo ihany koa ny talenta amin'ny fahaizany mivarotra amin'ny alalan'ny fahaizany miserasera ihany io zavatra io ao ihany koa ny hoe toetra mahandro marary reny olo reny miafy amin'ny zavatra zay tiany ho azo
milofo amin'ny resaka fianarana, milofo amin'ny hoe resaka hoe raha ohatra amin'ny resaka fandrarahana sy ny sisa sy ny sisa. Ary manana ihany koa izy karazana ataontsika ihany koa hoe karazana souplesse amin'ny fiarahamonina, satria tsy dia ahitanao hoe resaka hoe olona hoe mora tezitra, hoe raha vao misy ny zavatra tsy mahafaly dia mandeha ny opaopa, mandeha ny totohondry, mandeha ny resaka violence rehetrarehetra, tsy dia ahitanao an'izay loatra zany hoe fifampikasoanao amin'ny merina. Fa rehefa hoe misy ny zavatra izay ilofosany dia amin'iny ny sainy, ka izay zany dia qualité daholy izay tsy hitako ny maharatsy azy, tsy hitako ny maharatsy azy. Zavatra entina, afaka entina hampandrosoana ny firenena daholo zany zavatra rehetrarehetra izany. Fa eo amin'ny lesoka zany dia aza tezitra ianareo raha ohatra ka miteny an'izay zavatra zay dia mbola misy zany ny atao fitiavatena. Izany hoe ny fantatro dia ny tenako ihany dia ny fianakaviako, izay ihany ny fantatro rehefa misy zavatra atao. Fa tsy de tena mivaky loha loatra zany raha loatra zany hoe ahoana moa zany ny tena hoe inona no mba zavatra azoko entina koa amin'ny fanampiana ny olona manodidina. Inona ny zavatra tena mba azoko entina zany ny amin'ny hoe fanavotana ny firenena. Ny firenena izay teneniko dia ny malagasy ray manontolo fa tsy ny ao Antananarivo ihany. Tadidio tsara zay zavatra zay. Ka hoe matoatsika mbola faefatra hatramin'izao amin'ny fahatrana, kanefa dia hoe mpitondra merina daholo zany no nitondra tanatin'izay hoe taona maromaro taty aoriana izay zany, taorian'ny président Didier Ratsiraka zany dia merina daholo amin'izay no nitondra. Nisy ihany zany aloha ny décalage kely hoe Jafy Albert, nefa moa tsy dia naharitra zany ny fitondran'ny professeur Jafy Albert, fa taorinan'ny Didier Ratsiraka zany dia merina daholo amin'izay. Nefa aizan'ny firenena amin'izao fotoana zao mampametra-panontaniana zay zavatra ary ny 90 isan-jato ny mahantra dia aiza isakay ny maro anisa ao Madagasikara, ny olona avy any amin'ny faritra. Ka izany zavatra rehetrarehetra izany dia entiko ilazana fotsiny ny amin'ny hoe raha ohatra ka tena io compétence-ny merina io no tena hoe nilifosany marina amin'ny saina tsy miakatra zany ny amin'ny hampandrosoana ny Madagasikara ray manontolo, dia efa lasa lavitra Madagasikara, efa lasa lavitra Madagasikara raha ohatra ka ny hoe ny fahaizan'ny merina zany natosany amin'izay hoe hampandroso ny Madagasikara ray manontolo izay. Kanefa dia izao ny vokany, izao ny vokany. Ka eo ilay atao hoe izany hoe le hoe fitiavatena, izany hoe atsika ny pouvoir zany dia isika no efa nomen'ny mpanjanatany ny karazana pouvoir zany izay hitondra ny malagasy rehetrarehetra. Resaka tantara no mitondra n'izany zavatra rehetrarehetra izany, ary ny tantara tsy fanadino ny lasa koa dia mety ny influencer ny hoavy ny olombelona iray. Ka tsy azontsika adinoana daholo ny hoe ny resaka ny atombohan'ny tantaran'ny malagasy amin'ny resaka fanandevozana. Zany zavatra rehetrarehetra izany dia mbola misy ihany ny hoe tarazo aterak'izay, dia ny hoe karazana lonilony. Kanefa izany zavatra rehetrarehetra zany dia tsy tokony hipetraka itsony amin'ny ataontsika hoe fampandrosoana zany, satria ny loha miara mikaondoha,
ny mpirahalahy mianala izy toko izao tokony izay ihany no ahafahanao mikatsaka ny atao fandrosoana sy ny atao hoe arena. Fa raha mpirahalahy mianala izay mitondra antsy atiakelika dia hitsato-kantsy ny rahalahy rehefa tonga any anaty ala dia tsy mpirahalahy zany amiko, tsy mpirahalahy zany fa mpivahavalo izay tsy mifankafantatra fa hoe mpiavana kanefa hay ao am-po mpifahavalo. Zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia mila jerena kaiky dia kaiky daholo amin'ny famahana ny olana izay hoe karazana fitiavatena izay, ny hoe izao teo mpanefoefo ka vola efa eto am-pelantanako ve, vola efa eto ambany pouvoirako ve, dia avelako andeha fotsiny amin'izao, fa tsy mijery ny hoe inona moa zany no mety ho conséquence nyty décision raisiko ty, raha ohatra ka hoaniko daholy hoan'ny olombitsy izay tena mitondra ny pouvoir, ny vola amina miliara manambola nge ny firenena malagasy, ny fanjakana malagasy misy vola ao izay mitosatosaka hita amin'ny fomba fiainan'ny olona nge zany zavatra zany hoe vola aviaiza daholy. Izahay aty Amerika Avaratra dia misy nyreny mpanefoefo izay malaza millionnaire milliardaire nefa dia presque mazava ny azy, eo ihany koa ny fisika sy ny impôt izay manafay an'izay hoe manakarena tsy fata-piaviana dia mazava tsara ny aty zany ny akamaroany hoe nazahoana arena ny akabiazany hoy aho fa za tsy miteny hoe ny rehetrarehetra satria eran-tany dia misy foana ny vola tsy mazava fa ny hoe ny akabiazany zany ka dia ny zavatra hita aloha dia maro ny mpanefoefo ao Antananarivo izay hoe vola tsy fantatra hoe avy aiza, tsisy afaka andahany zay kosa ngambany kanefa izany zavatra rehetrarehetra izany dia intelligence daholy no azahoana an'izany, ny fahaizana midemerda sy ny fahaizana mikarokaroka amin'ny fiainana. Fa izay fahaizana midemerda izay dia mba tokony ihany koa zany mba hoe hitsinjovana ny hoe ampandrosoanao ny tanindrazanao, tafio lamba ny tanindrazanao, fa tsy hoe rehefa ianao no mikostara tsara mikravato sy manimanitra dia hoe izay ve ny hoe tena efa tafity Madagasikara, tsy e tompoko ny 4 mandeha eran'io mitsindroka mifako, mbola mpiray tanindrazana aminao angereny ary zavatra tokony hamenatra anao ka zany zavatra rehetrarehetra izany no tokony izany ho jerevana kaiky ary dia anaovana latabatra boribory ifampiresahan'ny mpiray firenena. Fa satria io tsy resaka hoe satria ny ao Antananarivo dia tsara endrika zay zany no filazana azy dia olona fotsifotsy tsobolo dia hoe andehana ambanimbany ny olona avy any amin'ny lakoty tsy any ny tena fipetrany. Fa raha hoe resaka endrika samy manany maizy azy io tsy any, fa resaka ekonomika izay no tena hoe base n'io zavatra rehetrarehetra io ka idirako zany ny amin'ny hoe resaka serasera dia mbola azo lazaina fa hoe mbola tokony hiezaka ny any amin'ny lakoty ny amin'izay resaka serasera izay satria ny famahany olona avy any amin'ny lakoty ny resaka disadisa dia ny karazana violence kanefa raha vao miditra amin'ny hoe resaka violence ianao zany dia
diso foana ianao zay zany a raha hoe ny amin'ny communication ozy aho hoe ny marina mitavozavoza tsy maresy ny lainga tsara lahatra marina fa hoe raha ohatra ka ao anatin'ny ataontsika hoe zany hoe tena ratrapo sy ao anatin'ny ataontsika fahavoazana tanteraka mitsindry azo lena ny olona anankiray dia mazava ho azy fa any amin'ny violence no ametrahan'ny fihetseapony mazava ho azy zany zavatra rehetrarehetra izany kanefa tsy midika fa izay olona hoe mampiasa violence dia tsy marina daholo ny zavatra izay teneniny tsy atompoko betsaka ny zavatra marina ao anatin'ny zavatra lazain'ny olona ao anatin'ny violence dia ny karazana fijaliana ny karazana ataontsika hoe zany hoe ny fahatrana izany angeny mahatonga ny violence ka matetika io zany a dia hampanginina fotsiny a amin'ny hoe ho an'izay mahainy ataontsika hoe zany hoe ny serasera sy ny diplomatie dia olona daly reny izay fotsiny de fa fampanginana azy na alefa any am-ponja na miteniteny foana zavatra hitako eo amin'ny internet eo zany zavatra zany ao anatin'ny atao hoe alako bika tsy tiako tare dia ny hoe inonako miteniteny foana izany zavatra zany ange no fombafomban'ny olona ty amin'ny tany vaventy rehefa ianao avy any amin'ny tany mahatra miresaka aminy dia izay hoe nga izy miaino zavatra hoe tena hoe teneninao raha tsy hoe ianao no miezaka mandrindra tsara ny atao hoe communication miaraka aminy izay communication mipetrapetraka tsara andresenao lahatra azy izay izy vao miaino anao ka ny zava-misy zany a ny amintsika malagasy dia ny hoe ny zavatra tsy tsara atia ivelany no alay tahaka ny fombafomban zareo zany a izay tsy tsara tsy mahomby no alaina tahaka de izay le hoe mifampi sous-estime ozy izy ny fitenenana ny manao koba inona koa zay anao mainty kely eriny mba hiteny amiko dia izay zavatra zay a averina ihany ko zany a amintsika samy mpiray tanin-drazana zay nke ny mampalahelo zay ny mampalahelo amin'ny toetratsika zay zavatra zay kanika ny zavatra izay miseho indraindray ohatra aty amin'ny samy malagasy aty ampitan'ny ranomasina dia mbola misy ihany koa zany izay karazana fanavana amin'ny samy malagasy izay de eo zany mipoitra am'ilay hoe double exclusion ho an'ny olona sasany indrindrandrindra zany any hoe ny olona avy any amin'ny faritra zany hoe efa voailika aty amin'ny tompotany ny fotsy hoditra aty amin'ny tany vaventy dia mbola tonga atao amin'ny communauté izy de mbola voailika ihany koa de mba eritrereto moa zany ny hoe manjoa ny olona ohatraohatran'izay eritrereto hoe olona mpiray tanin-drazana aminao aty mbola ahitana zany hoe misy groupe-n'olona eo de tonga avy any misy olona avy any amin'ny faritra de avy aizy nefa mba hoe tonga lay olona hoe reto mba malagasy mpiray tanin-drazana amiko dia aiza ny lalakalentsika amin'izany fotoana zany asa tezitra ianao merina raha ohatra ka hitenenako ny marina satria dia zany zavatra rehetrarehetra zany de hita amin'ny société zany de mba mipetraha amin'ny placen'ilay olona hoe efa tsy voaray izy any amin'ny société ny fotsy hoditra
dia mbola tsy voaray koa izy atao amin'ny sosieteny samy malagasy. Aisany misy an'ilay olona ny hafarany. Kanefa ny zavatra hita, raha ohatra ka misy merina eto zao ka hoe mbola tsy de tena tafita izy. Ohatra hoe mbola voatonga izy, tsy izy no andeha anontany anao avy aiza e. Fa hainy tsara ny mandeha misy integre ao anatin'ny groupe-ny olona avy any amin'ny faritra. Mba azahoany ny zavatra izay tiany ho tadiavina. Fahaizana miserasera daholo zany, fahaizana mi-communiquer izay tsy misy maharatsy an'izany. Tsy misy maharatsy an'izany. Fa hoe raha hoentina fotsiny zany ny amin'ny hoe mba hoe fo amin'ny maha olombelona, dia ny hoe tsy misy maharatsy ny amin'ny trananao fihavanana amin'ny olona izay nandray anao ane. Fa ny zavatra hita matetika zany dia tsy misy ilay hoe avy aiza e. Raha ohatra ka hoe misy zavatra zany tadiaviny aminao izay avy any amin'ny faritra, dia minamana tsara, dia mifampihinana ny manta sy ny masaka, dia ohatra ny mpihavana. Fa ataovy moa hoe tonga amin'izay izy amin'ny tanjona izay tratrariny, hoe mba efa tsaratsara ny fiainana, efa nahitasy izy. Fa izay zany no matetika zany ao anatin'ny fahadisom-panantenanan'ny olona avy any amin'ny faritra, fa tsy fahatanitsony ny olona avy any amin'ny faritra, fa lasa izy mamonjy ny olona avy any aminy, ny samy merina. Izay phénomène de société izay zany no matetika mitondra ny disadisa amin'ny samy malagasy. Nahoana no manao zavatra ohatran'izany? Efa tokony ho jerena akaiky izany ny hoe resaka mahatonga ny fifanolanana ohatran'izay. Tsika malagasy dia mahalaza amin'ny atao fihavanana, fa ataovy amin'ny tena fihavanana tokony ho izy la izy. Mba hapety ny fifandraisana. Ka matetika diso fanantenana ny olona avy any amin'ny faritra, fa hay mbola olona manavakavaka ity olona hoe ny fandraisanao sy ny eritreretanao hoe hiaraka anao zavatra amin'ny fiarahamonina. Hay mbola olona mieritreritra ny olona any amin'ny faritra ho ambany ary mieritreritra ny tenany ho ambony. Zany zavatra zany ane ny zavatra misy amin'ny sosiete, amin'ny fiarahamonina. Ka jereo akaiky ny momban'izay zavatra ka hany ka lasa mifampalonilony, tsy mifampatokontsony zany ny malagasy. Dia hoe raha vao mahita merina zany ny olona avy any amin'ny faritra, dia iny indray ny malamalofa ametsifetsetsika eo, tsy mila nyreto. Dia fa lasa misy préjugé, dia fa lasa ny hoe mifampifosafosa ny resaka lonilony ao amin'ny groupe izay misy ny fimenomenomana. Ireo bourgeois dia ohatran'izao sy ohatran'izao. Dia atselany koa ny merina dia ireo olona avy any amin'ny lakotra any olona masika. Nefa tsy fantatra hoe inona marina moa zany ny tena mampasika azy. Ka zany zavatra rehetrarehetra izany dia phénomène de société. Mila jerena akaiky ny momban'izay zavatra zay. Ka ny tenako moa zany dia ny resaka ny côté sy ny merina, fa izay Betsileo moa zany dia ao anelanelany izay fokorotota zay. Dia matetika aloha izahay dia hoe amin'ny ankapobeny zany dia tian'ny olona izahay. Zay aloha zany dia tsy laviny zay, na ny merina na ny côté dia tianay, satria izahay dia olona mahay mihavana, ary izahay dia olona tsy tia ady. Izahay dia olona be fandeferana. Kanefa eo amin'izay resaka hoe be fandeferana be loatra izay zany eo indray zany no lesoka amin'izay Betsileo. Satria rehefa diso be fandeferana loatra, rehefa diso tsy tia ady,
dia manaiky lembenana. Izay zany a mila jerena tsara ihany koa amin'ny foko Betsileo satria dia raha ohatra aloha zany hoe ny tena fanabeazana ny hoe fianakaviana Betsileo dia ny fianarana zany a io a no tena anabeazana zany a ny zanaky ny Betsileo zany hoe tsy afa-panadinana zany hoe zany hoe tsy nanao université siana de ohatriny hoe tena karazana henatra zany a eo amin'ny fiarahamonina. Kanefa kosa dia izay zavatra zay fomba fijery zay zany a no mila zany a hoe mba asina fijery kely amin'ny foko Betsileo zany satria tsy zato isan-jato akory de zay nanao université de zay no tafita amin'ny fiainana. Isoro ao an-tsaina zay zavatra zay. Tsy zato isan-jato dia izay manam-pahaizana no tafita amin'ny fiainana. Fa samy manana ny talentany io. Ka mila mijery lavidavitra ny amin'izay resaky zay satria raha ohatra ianao ka dia mifantoka be loatra ao anatin'ny ataontsika hoe zany hoe ny fahaizana fa tsy mianatra ny fiainana zany hoe ny atao hoe karazana intelligence de vie. Eo zany a no avoazan'ny foko atsika Betsileo zay hoe intellectualisme be loatra zay. Dia tsy mahay ny hoe tena mivoy ny fiainana. Izany hoe mora kapaina amin'izay zavatra tao. Nefa dia zay no zavatra tenenin'ny foko rehetra. Andeha ka Betsileo, andeha hiasa amin'ny tanitsika. Andeha ka Betsileo, anao an'ity asa birao ty, atao adjoint. Zany ake ny zavatra misy. Zany ny zavatra misy. De ny Betsileo no ampiasaina mafy ao amin'ny institution anankiray. Kanefa hoe raha fa tonga amin'izay ny karazana hoe kilalao dia volako lava kilalao mbola ela tonga amin'izay ny karazana savoritaka ka hoe miaraka ao zany ny Betsileo dia izy no alefany am-ponja. Satria lay resaka pouvoir any ny fipetraky ny zavatra rehetrarehetra ka mifoaza ny Betsileo, mifoaza ny any amin'ny lakôty satria io tsy resaka hoe voatery ianao akory hoe tsy maintsy anao fetsifetsy amin'ny fiainana, tsy maintsy angalangalatra na fa mba mahaiza kosa amin'izay ataontsika hoe zany hoe mametraka ny toeranao amin'ny tokony ho izy. Mametraka ny atao hoe dignité amin'ny toerana tokony isy ianao. Zay zavatra zay nefany a mipetrapetraky tsara zay amin'ny foko merina izay hoe dignité zay. Ny sentiment d'appartenance. Omenao tsiny ve izy raha ohatra ka fiera n'Antananarivo, fiera ny zavatra napetrany tao sy ny zavatra nataony tao. Fa ianao avy any amin'ny faritra mba eritrereto amin'izay hoe inona koa ny zavatra izay mba ataoko amin'ny faritra ny aviako. Izay zany no tokony mbefa hoe hojerevan'ny manam-pahaizana rehetrarehetra avy any amin'ny faritra. Ka io resaka décentralisation effective io ihany ao no la clé zany hoe ny fanomezana ny chance ho an'ny faritra rehetrarehetra mba hiavitra. Izay ihany no zava-dehibe. Ary ianao akory tsy miandry hoe rehefa isy ny fifidianana député na ny fifidianana président de la république vo zay vao hitan'ny olona any ambanivohitra hoe ino ny olona avy any aminay. Akakanao raha ohatra ka merina no fidiny, ny merina izay mampanantena azy fa hanao an'izao ary manome azy koa ny hoe itisitisi ty inona sinona ny zavatra tadiavinareo frigo, inona sinona ny zavatra tadiavinareo izahay président dia mitady filalaovam-baolina, kianja filalaovam-baolina dia azonareo zany izahay président. Nefa izay aloha dia resaka situation d'urgence, ny fanomezana ny vary mora
situation d'urgence zany fa ny hoe ny zavatra à long terme zany hoe inona ny zavatra à long terme hoentina zany a hanavotana ny any amin'ny faritra dia ny décentralisation ihany dia ny hoe manome responsabilité ny manam-pahaizana ao amin'ny tany iray ao amin'ny foko iray mba hijery marina ny hoe ahoana ny fomba zany hanarenana ny taniny satria miakina amin'izay resaka sentiment d'appartenance izay ihany ny lakile ny zavatra rehetrarehetra omenao tsiny ve ny amerina ny Antananarivo omenao tsiny ve izy raha ohatra ka tsy mahafantatra izay mitranga any akodaodan'ny ataontsika hoe akodaodan'ny Tomasina ohatra na any akodaodan'ny Diego ny olona avy ao ihany no ahafantatra hoe inona ny tena zavatra tadiavin'ny olonao entiko ampisaitsara atsika rehetra atsika malagasy zany zavatra rehetrarehetra izany mba tsy ifapoazany intsony zany ny fandrafirafiana satria dia manana qualité maro dia maro ny foko rehetra ao Madagasikara izay efa nitany saiko teo ireo daholy ny qualité rehetra ananan'ny foko rehetra eto Madagasikara izay tokony entina hampandroso any Madagasikara fa saingy mampalahelo dia aty amin'ny lesoka daholy aty amin'ny défaut daholy zany no miandrona ny zavatra rehetrarehetra io no ampiasaina io zany no entina mifanerasera io no entina amin'ny fiarahamonina ny défaut ny tsirairay isa nefa no mahazo tombontsoa amin'izay ny firenena vaventy ka mifoaza isika malagasy amin'izay hoe inona ny vahaolana dia izay hoe samy mahafantatra ny zavatra tadiaviny ny foko tsirairay avy dia samy mampandroso ny taniny ny foko tsirairay avy dia rehefa mandroso daholy ny foko rehetrarehetra dia mifampiarahaba tsara mifampiditra trano ary dia mifankatia fa ilay fitiavatena nge eo ange no zava-doza amin'ny resaka zany hoe fampandrosoana ato ihany io satria hoe aiza daholy moa zany ny manam-pahaizana rehetrarehetra ao amin'ny faritra lasa nitsoka izy ohatra hoe aty amin'ny tany vaventy isan'izany moa ny tenanay tsy azoko alaina amin'izany ny tenako lasa mitsoka izy ao Antananarivo satria ao no misy ny zavatra mahatsaratsara kokoa ny fiainany ao no mahatsaratsara kokoa ny fianaran'ny zanany